Ya, araka ny ahitantsika zao dia ray mandray ny vahiny fanindroantsika Andriamatoa José Slofoard zao miarabanao aloha fa tonga eto amin'ny fandarana. Miarabanareo eto amin'ny TV ary miarabantsika mpijery mpanaraka ny mahery. Ianao moa zany dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny fifaninanana ny antsoina hoe trail, inona voalohany indrindra dia hoe inona moa izay fifaninanana hoe trail izay? Ampisaotra anao tompoko. Ny atao hoe trail dia azakazaka anaty natiora. Natiora moa zany dia any amin'ny sehatra rehetrarehetra misy ny tendrombohitra, mety koa tanimbary, mety koa lalakely tanàna satria amin'ny manatiora azy moa tsisy tsy mandeha amin'ny arabe izy fa lalana efa voafaritra daholo zany ny lalana atao izay antsonina amin'ny teny frantsay hoe balisé daholo ny circuit rehetrarehetra dia ny alavitan'ny le azakazaka zany satria moa izy io azakazaka lavitrezaka dia ny eto amintsika eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao izay karakarain'ny Utopia dia eo amin'ny 120 km zany ny alavitana. Misy karazany telo izy, misy ny semi trail 60 km dia misy koa moa ny fan trail eo amin'ny 15 km eo. Fanipirina zao ity ho karakarain'ity satria hoe mbola vaovao ihany angamba ny Taratsira ho an'ny eto amintsika sa hoe efa firy-taona zay zany tena hoe nisy ny fifaninanana teto Madagasikara? Raha ny tena marina zany raha hoe ny officiel zany tamin'ity taona ity zany vao tena hoe mipetraka ny trail officiel zany eo anivon'ny fédération malagasy. Fa izy ity kosa nefa zany efa nisy an'ireo mpikarakara atao hoe organisateur privé izay raha maka ohatra akaiky zany amin'ny Utopia dia efa 5e édition zareo zao. Zany efa tamin'ny 2009 izy zany nanao zany hoe 5e amin'ity 2013 ity zany za 5e édition zao. Ny sasany azy le any saly tsy dia fantatro loatra satria moa za tsy dia nifanerasera firy tamin'izao fa nifankahlalako amin'ny Utopia dia fantatro tsara fa 5e édition zareo zao. Ity tarantsy ity iza zany no atao hoe miazy satria rafitra vaovao izy ity no natsangana zany hoe le azakazaka anaty natiora zany raha fanazavana teo fa nisy teto amintsika fa zao vao ohatran'ny hoe ny matomatotra kokoa zany le miditra ao anaty rafitra ohatrotry ny ahoana zany le fomba fiasa ao anaty rafitra zay miaramiasa amin'ny fédération ny atletisme ve zany nareo sa mandeha irery sa ohatrotry ny ahoana ny fitsipika ihany koa hoe manaraka ny fitsipika ny atletisme dia amin'ny taranja fototra atletisme sa manana fitsipika mitokana ny trail? Ia, marina mihitsy ny fanontanianao izy ity nge raha ny tena izy izay zany voalohany indrindra aloha eo ambany fifehezan'ny fédération malagasy ny atletisme ny CNT. Le CNT moa falazaintsika hoe commission nationale ny trail. Izy io natsanga ny fédération malagasy ny atletisme satria natsapa ny fédération ny atletisme noho ny firoborobon'ile taranja io amin'ile zareo privé reto hoe sa mahita ny any ivelany hoe to mandeha tsara le trail dia maninona moa raha apetraka ny commission nationale ny trail andinika an'izy io ary amokatra atleta afaka hifaninana amin'ny fifananana iraisam-pirenena ohatra. Tiako marina nefa fa tsy vavoaka io taranja io zany raha tena ao anatin'ny statut-n'ny fédération io trail io fa tsy trail ny anarany fa course en montagne. Manana an'izany mihitsy ny fédération ao anaty statut. Contrôle ny fédération malagasy zany io course en nature io tsy vaovao mihitsy izy io fa tsy nisy nanaraka zany izy ny tena marina tsy nisy nanaraka. Za zany ny tenako zany tsy hiditra lalina hoe inona ny antony tsy nanarahana azy hatramin'izay satria gaga ny olona hoe misy ao anaty statut io zavatra io voafehy mazava tsara ao anatin'ny article 2 ao anaty statut ny FMA hoe misy ny course en milieu naturel zany hoe course de montagne isany rehetrarehetra fa dia zay ny azoko lazaina hoe za tsy hiditra lalina amin'izay zavatra io fa zay moa amin'izao fotoana izao vao mipetraka dia
efa pandiniana zay efa mandosy tsara daholo ny fikarakarana rehetrarehetra am'izao fotoana zao ary mahavelom-panantenana lizy am'izao mahavelom-panantenana ozy ianao ny atleta mandray anjara misy ity ve nareo ve ianao miteny teo hoe andray anjara amina fifananam-pirenena atleta vaovao tiako tenena hoe voaforona mihitsy hoe andray anjara amin'ny trail mihitsy ve sa atleta efa teo efa nanao atletisme teny amin'ny kanja tartao no avadika tsy moramora ao amin'izay trail zay ve ataonareo amin'izao fotoan'izao mba hahazoana izay atleta hoe afaka miatrika dingana lehibe amina fifaninaina resam-pirenena zay mahita ny monsieur Prosper eto aloha dia mahavelom-panantenana hoe tena en forme be mihitsy monsieur Prosper fa dia manantena fa dia andray anjara izy amin'ny championnat du monde juillet 2013 zao zay zany ny vaovao lehibe rehefa nataoko zany nataona ICNT zany ny fandalinana n'le organisation anay dia nataonay zany ny fidirana natao hoe na hoe affilié amin'le IAU satria zareo reo no mikarakara n'io fifanana iraisam-pirenena io le atao hoe international association ultra runners na ultra marathon zany hoe le lazakazaka lavitrezaka io zany efa tafiditra amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena zany tamin'ny 17 avril no tafiditra amin'ny io fianakaviam-be iraisam-pirenena io ny FMA tenany eto amin'ny CNT no nanao an'izay fampidirana ny FMA ao amin'ny CNT zay ao anatin'izay zavatra zany dia efa mifanaraka tamiko ny fanarana tamin'ny CNT ry zareo tany amin'ny IAU efa name zany ny protocole d'accord rehetrarehetra zany tao anatin'izay le affiliation zay fa andefa ny invitation zany aty amin'ny FMA ny IAU afahana mikarakara ny le atleta zany zay andray anjara amin'ny Madagasikara marihana nefa zany marina ny fanontaniany madama taty manao hoe movy ianareo fa manana atleta vonona tiako zany manamarika eto fa Utopia dia efa fanaraka taminay nanoatra taty amiko ny président ny Utopia monsieur Volcano Kakira fa vonona izy anoana CNT vonona izy hiary asa amin'ny CNT avonina izy amokatra ny trail eto Madagasikara zava-dehibe ho azy satria zay no efa nahin'ny rehetra hatramin'izay nefa za moa tsy niaha zay satria no fahalalako sara an'zareo dia tsy nisy iahy misy tamiko fa isy ny fiarah-miasa raha ho fampandrosoana ity taranjy ity ary zany eto amintsika inona ny azo lazaina hoe programme na fandaharasanareo amin'ny CNT vao manomboka zao zany zay dia tsara marihana zany fa tsy mbola nisy aloha programme hoe amokatra an'le trail eo anivony Madagasikara manontolo fa zavatra mamaika zao satria efa misy ange le atleta hoe tanareo teo zao monsieur Prosper zao efa manao misy an'ny monsieur Lambo Bertin any Fort-Dauphin efa maro zareo nefa mpanao ny zavatra io fa hoe mba tsy ho very maina lezaka dia zao ary natao hoe aloha tonga dia karakaraina aloha le international satria efa ela loatra le atleta reo nanao teo dia omena valsoa zay zany azoko zany aloha any amin'le international ny azakazana igny anazao fa ao anatin'izay zay fa manao programme global zany hoe amokatra eraky Madagasikara zany hijery hoe aizavy ny afahana mametraka an'le discipline trail zany ka eo amin'izay indrindra misy atao hoe misy fivoriana ve sa misy famoriana ve zany ireo mpakafy ty taranjy ity eto amintsika atao hoe adihevitra goavana ve ahafahana hoe hijerena marina ny tena lalana marina zay izay zany nisy tetikasa teo nataonay amin'ny 30 avril zany amin'ny talata tokony amin'ny talata 30 avril zao misy assise nationale tokony atao mampalelo nefa fa noho ny antony maro samihafa dia voatery ny reportena le assise ka verina amin'ny fanontaniany monsieur Nono ato ko azafady saika amin'ny fotoana io alohan'ny top no hietsona ny atleta rehetrarehetra sy ny organisateur rehetrarehetra mino te ilazana ny programme officiel ny CNT zareo moa efa tsy hoe tsy etatoerana le président dia efa nanohatra taty amiko izy hoe mialatsiny fa tsy afaka anatrika an'le assise zay dia za tsy solana fa mba lefoara ny atletanareo satria atletatsika rehetra am'izao fotoana satria tsara mariana koa fa Utopia efa meno ny fédération malagasy ny atletisme reconnaissance officielle zany hoe fa membre ny FMA zany Utopia am'izao fotoana zao fa tsy vaovao tsony izy zany eo anivony FMA
ia andriamatoa José Slofart zao inona ary ny azo amin'tinana an'izay rehetrarehetra izay inona no ataonareo ny tetikasanareo entina ampiroboroboana ny titaranjara ity ny tetikasa sy ny paikady efa tafapetraka amin'izao fotoana zao efa napetraka eo amin'ny fédération hoe mandrapatonga ny mandritry ny farany taona dia fireto avy ny fandarana asa ho ataon'ny CNT ao anatin'io fotoana io zany manomboka zao zany manomboka ty volana mety zany ho any Moscou zay hiaraka amin'ny aorinan'ny championnat du monde zany dia hiaraka amin'ny fédération malagasy ho any Moscou satria ny organisateur le IAU manana promotion anao promotion entre elles any dia manasa ny CNT izy hiaraka amin'ny IAU anao ny zavatra io azafady farany aorinan'ny Moscou dia isy ny congrès international zay karakarainy ny IAU sy ny AF lettre L zany dia efa niteny tamiko ny président ny IAU makasitraka ny fitsanganany trel ny CNT ka ho tafiditra ho membre ny commission ao amin'ny IAU ny CNT zany hoe ny FMA zany raha ny tena izy ka andinika mandritry ny congrès io zay andinika ny fanamboarana zany famolavolana le réglementation internationale ho avozina zany le réglementation internationale satria zao raha tsika nahita zao zavatra nitranga tany Boston le farany tapabolana zay izy ambony nafantatra izy bomba ampoko ohatrany anatina marathon dia zany rehetrarehetra zany zany soroana daholo zany hoe asina réglementation mafimafy zany fotra misy marefurefy afaka manararoatra ny ratsy amina toerana ohatran'izay ka ohatrohatran'izay zany topoko ny anna fa dia izay zany faly satria tratranay ny tanjona tao anatin'ny iray volana sy tapany zay dia nahavita zavatra mivaingana CNT fa dia teny farako tena hoe fanomezako toky an'ny atleta malagasy fa efa tafapetraka ny rafitra international ka dia manova compétition tsara nareo zany ka ho avy eo koa ny CNT amin'ny top zany anao ny classement officiel ny atleta malagasy ahafahanay zany misélectionner ireo atleta ireo andray anjara amin'ny championnat du monde amin'ny juillet 2013 isorana betsaka ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ity alina ity nitondra izay fanazavana izay